vahoaka malagasy mpiray-tanindrazana. Ny andro androany no azo ambara fa tena andro iray toazato. Andro iray toazato tokoa satria feno 50 taona ny niverena ny fahaleovantenan'ny Madagasikara. Andro iray toazato koa satria feno 50 taona androany ihany koa ny nijoroany ny filohalon-da malagasy. Noho izany dia arabaina ny ambany lanitra tratra ny asaramanitra tsy manam-paharoa toy izao. Arabaina ianao ry Madagasikara, tanindrazanay, maminay. Arabaina ianareo filohalon-da, tandroka mpiaro anay, ary koa reharehanay. Mitsidika ihany koa ny isa-tokantrano ny tenako ankehitriny, ka amin'ny no hitondrako ny fiarabana feno ombam-pitiavana ho an'ny malagasy tsirairay avy. Tompoko lahy sy tompoko vavy, sarobidy tokoa ny fahaleovantena satria izany fahaleovantena izany no fototry ny fiandrianana. Fiandrianana izay masina loatra ka miteraka ny ampo-po, ary ampo-po miboboka ao anaty izay mitarika ny fitiava-tanindrazana. Izany ampo-po sy fitiava-tanindrazana izany no nanosika ireo ray aman-drenitsika anohatra sy anosika ny mpanjanaka ka nandatsahany ny rahany mba iverenany fiandrianan'ny Madagasikara. Matoy isika mifaly sy miravo amin'izao fampitoana izao dia satria nisy ny tolona mahery vaika natrehan'izy ireo ho an'ny nosy malalatsika ity. Betsaka ny ohatra afaka raisina amin'izany. Tao ireo ray aman-dreny Menalamba, ireo VVS, ireo tia tanindrazana rehetra manerana nosy tamin'ny taona 1770. Ary teo ihany koa ireo olo-pirenena marobe tsy mba fantatra anarana akory izay nampijaliana sy novonoina tany amin'ny faritra rehetra tany manerana ny nosy. Tompoko lahy sy tompoko vavy, fanilo miampita ho an'ny taranaka mifandimby, ny fitandrona toy ny anak'Andriamaso, ny fiandriana-pirenena. Satria rehefa nijoro sy nitraka tokoa mantsy ny malagasy dia nandresy ka azo ny fahaleovantena. Ankehitriny dia ady vaovao indray no natrehany vahoaka malagasy nandritra izay taona 50 lasa izay dia niady ialana amin'ny fahantrana. Fahantrana indrisy izay nateraky ny ady politika sy ny fibahan-toerana. Ankehitriny dia mbola milofo amin'ny ametrahana rafitra politika sy toe-karena ary fiarahamonina vaovao isika. Ry vahoaka malagasy, isotomantsika lesona ny lasa 750 10 feno 50 taona androany ny fahafahan'ny malagasy ary ny fanampitsika sy ny andraindraitsika izao dia ny hoavy tsaratsara kokoa. Ka ny anio aomby kokoa noho ny omaly ary ny ampitso amiratra kokoa noho ny androany. Andeha ary isika ifanometanana anome izay tsara indrindra mba hahafahatsika anandratra ny ampo-pirenena ho tombotsoan'ny nosy mamitsika. Ilaina noho izany ny andrafetana lalam-panorenana vaovao mifanaraka amin'ny filan'ny olo-pirenena rehetra ary atokisan'ny WB mba ho fototra mafy olovan'ny fitondrana rehetra ifandimby eto amin'ny nosy malalatsika ity. Ry vahoaka malagasy mpiray-tanindrazana, mino sy matoky ny tenako fa ny fahendreny sy ny sotoavana malagasy ary ny fitiava-tanindrazana marina no olalaitsika mandrakariva satria izany no loharan'ny ampo-pirenena. Ankasitrahana ny herim-pon'ny malagasy rehetra, ny kolokolo, ny fahafahana ao anatin'ny sarotra, na dia lalana tena sarotra azy, ny diavin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy rehetra nandritra itaona maro ny fanesy tao anatin'ny
na azahoantsika sy niverena ny fahaleovan-tena izany. Ny faniriana mahavaivay sy indrindra mivaivay dia ity: enganie ny 50 taona manaraka mba ho 50 taona ny fandrosoana ao anatin'ny fivoarana feno fanantenana. Masina loatra ny firenena ka andeha izay tsaratsara indrindra no omena, satria ny tsara sitrak'Andriamanitra. Ho tanteraka ane ny sitrapony, misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.